Ho an'ny zareo amin'ny taranja judo moa dia fambazana kosa nofo azo ny avy amin'ny club-ny Capricorne School indrindra any Toliara any nandritra ny fikarakarana ny fifaninanana hataona du Capricorne tany amin'izany tanàna izany tamin'ny voalohandohan'ny ity volana septambra ity nivoaka nandresy satria nahazo ny fandresena betsaka indrindra ny club-ny SK avy eto Analamanga. Niditra tamin'ny andiany 420 ny 7 septambra lasa teo ny fifaninanana amin'ny taranja judo nikarakarain'ny club-ny Capricorne School niaraka tamin'ny ligna Tsimandrefana. Ikanjatafiny Toliara no nandray izany hetsika izany akaiky loba valo ny faninana ka samy nanasolo tena avokoa ny ligna Analamanga sy Mahatsatram-bony ary Tsimandrefana. Marena fa samy nandresan'ireo club anjara avokoa izy ka azo tao nanomboka tamin'ny poussin ka hatramin'ny senior. Daorian'ny fiafaran'ity hetsika ity dia nisongadina ka nitanalarana voalohany ekipan'ny SK Analamanga nanaraka azy ny ASCO avy any Toliara ary farany ny tanalarana fahatelo kosa ny club mpandray dia ny Capricorne School. Tonga nanatrika ity fifaninana ity moa ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja judo sy ny talent technique nationale. Tamin'izany ihany koa no nahatsapan'ireo tompon'andraikitra reto fa dia amboatra hatrany ity taranja ity amin'ny ankapobeny.